Araka ny fanatsidika tamintsika teo dia ny voalohan'ny volana oktobra lasa teo no ny farana ny fandaniana ny hiadina manerana ny Madagasikara atao Ambovombe Androy nanatanterahana izany ary nazahoana akony ihany koa. Tsy maintsy ho fongorana ny asandahalo ary apetraka any amin'ny tapany atsimo nosy ny fandriam-pahalemana ahafahana miditra amin'ny fampandrosoana marina sy maharitra. Ny antso amin'ny fifanomezan-tanana avy amin'ny rehetra ny Prime Ministra hiara entana ka handray anjara hiady amin'ny asandahalo satria tsy misy ny fampandrosoana raha tsy misy ny fandriam-pahalemana. Ny ady amin'ity tsy fandriam-pahalemana ity ka nanomboka tany amin'ny mois d'avril tany, nanomboka tany amin'ny mois d'avril mois de mai tany na dia teo ary natomboka ny opération coup d'arrêt izay natomboka anareo tao amin'ny force dia nandinika mafy atao amin'ny gouvernement teo inona ary ny tena vahaolana nahazo atao hoentina miady amin'ity tsy fandriam-pahalemana ity. Romoany maintirano dia bebe ny telo hoe andao ampiarina dina monsieur le premier ministre fa tsisy hevitra. Laza ihany koa ny lehiben'ny gouvernement fa efa nisy ny fivoriana iarahana tamin'ny firenena hafa toa ny Israel sy Alemana nijerena izay fiara-miasa azo atao hiadina amin'ny asandahalo eto Madagasikara. Nanamafy kosa ny sekretera-panjakana miadidin'ny zandarmeri-pirenena fa hisy ny fitaovana vaovao manaraka ny fivoaran'ny teknôlôjia amin'izao fotoana izao izay ampiasain'ny mpitandro filaminana hoentina miady amin'ny asandahalo. Horavaina ny tapazotran-dahalo na ny dahalo ambony latabatra. Vokatra azon'ny zandary hatramin'izay dia omby 4,7 tavaverina amin'ny tompony ary omby 7,7 nampijirina fourrière. Tsy ahivana fa voakasika tsy lalàna raisy 2 tsipika aotra 4 tamin'ny 15 oktobra raisy 2 avokoa ny dina rehetra eto Madagasikara toy ny dina momba ny alatr'omby, ny alatra lavanilina, ny alatra jirofo, ny alatra hazo sarobidy ary ny alatra rehetra maro samihafa.